J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'Ulchanao ni Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni Vaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluariv. L'Ulchanao ni Vaovao. Taorin'ny filankevim-pirenena no tanterahany antoko malagasy miaramiainga teny ankeran'androany nanapa-kevitra ny antoko fa hanolotra ny filoha nasionaly ajo andraina narivelo ho kandida irotsaka ho vidiana ny filoha-pirenena ny fahasivy ny volana novambra ho avy izao. Manoloana ny fanambarana ofisialy maha-kandida ho filoha-pirenena ny ajo andraina narivelo izay natolotry ny malagasy miaramiainga miantso izay rehetra miandrandra fanovana ifanometanana ny mpikambana eo anivon'ny antoko. Fotoana izao hitondrana fanovana sy hampandrosoana ny Madagasikara ialana amin'izao fahoriana sy fahantrana ihany any vahoaka malagasy izao. Ireo solon-tenany mpikambana manerana ny nosy izay naneho fahavononana hanohana hatramin'ny farany ny kandida natolotra izy ireo. Fianaratsoa vahoaka misaina, fianaratsoa mandinika, vahoaka mandalina, io no nentina nanairana ny ambopony vahoaka atao fianaratsoa amin'ny tsy fahombiazana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana sy ny fanaovana anjorom-bala hatrany ny tanàna sy ny vahoaka ao fianaratsoa. Tsy vaofehy intsony ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny alatromby amin'ny distrika n'Analalava, faritra Sofia, hoy ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana noho ny firaviravian'ny fanjakana tanana. Ny be ny tanàna mpanaradia akaiky ny filoha-pirenena ao an-toerana izay manampitrotraka ary manararaotra manangona ny ombon'ireo tantsaha ka tokony hanokafana fanady adinina raha ny fanazavana. Any ivelany, niona tamin'ny Mahamat Idriss Déby tompona andraikitry ny CEDEAO ao Niger omaly ny filoha-pirenena nigeriana Mohamed Bazoum izay mbola tazony ny miaramila potsista ao amin'ny lapam-panjakana nigeriana amin'izao fotoana. Ny fampidinika tamin'ny jeneraly Abdourahmane Etiani ihany koa ny CEDEAO ary nanome fepotona herinandro ho azy ireo sy ny miaramila potsista amin'ny famerenana amin'ny laony ny fanajana ny lalam-panorenana. Ny andinidinin'ireo avy hatrany ary. Aterany araba tompo lasy tompoko avy amin'ity alina ny alatsinainy fa raiky amin'ny telopolo ny volana Jolay taona 2024 ity tonga soa indray. Ito anivony fotoana ny fampalalama avao ito amin'ny Kolo TV amin'izao alina izao koa dia anengananao hatrany tompo lasy tompo avy anaraky ny vovoantsika hatramin'ny farany. Nanomboantsika izany nanambara tamin'ny fomba ofisialy androany fa ho isan'ny kandida irotsaka ho fidiana ho filoha-pirenena ny fahasivy ny volana novambra taona 2024 ho avy izao. Ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga hajo Andriananarivelo. Nandritra ny fanambarana ataon'ny kandida no nanosoritany sahady ny maha kandida mampivondrona azy ary nanazavany fa isan'ny singa mahademokratika ny firenena ny fifidianana ary tokony ajaina ny lalàna sy ireo fitsipika rehetra mifandraiky amin'izany. Ajo Andriananarivelo, kandida ho filoha-pirenena 2024. Ny maraina teo, taorian'ny filankevim-pirenena natao teny amin'ny QG Ankerana, nangatana ireo solon-tena-paritra ny filatsako vidiny ka nandraisany ny fanapahan-kevitra. Androany raika amin'ny telopolo Jolay 2024 raisiko ho any fanapahan-kevitra ny antoko ka ambarako amin'ny fomba ofisialy fa kandida ho filoha-pirenena aho amin'ity taona 2024 ity. Ankoatry ny maha-kandida natolotry ny antoko malagasy miaramiainga azy, nilaza i Andriamatoa Ajo Andriananarivelo fa tsy ho kandida ny antoko malagasy miaramiainga irery intsony fa kandida ho an'ny rehetra tsy ankanavaka. Manomboka eto anefa dia tsy kandida ny MMM irery intsony aho
fa candidat ny malagasy rehetra mila fanovana sy sayanarina ny firenena. Miantso ny olo-pirenena rehetra leo ny ady la politika sy te hitsinjo ny ampitso ifanometanana amiko. Ezaka iombonana izy ity ary ady iarahantsika manana ny famerenana ny Madagasikara amin'ny lalana tokony alehany. Tsy maintsy mandresy isika satria ifanampy ary tsy kely soroka hitondra n'ilay azavana merina ny ampopon'ny malagasy. Miantso ny mpikatroka MMM isokatra amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka ary andray ampitiavana ireo malagasy rehetra vonina iady ho an'ny tanjanaka. Anatin'ny fandaharam-potoana ny kandidata ho filoham-pirenena ny ametrahana fitsinjaram-pahefana izay efa nijoroan'ny antoko hatramin'izay ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina, ny fahasalamana sy ny fanabeazana, ny fanatsarana ny fitantanan-draha-panjakana ahafana mametraka fiaraha-miasa mahatoky. Ho ataontsika vaindohan-draharaha ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana miaro ny maolona ary mitsijo ny fampandrosoana isam-paritra. Ho jerentsika faran'izay aingina ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mpiray tanindrazana na an-tsaha na an-tanan-dehibe ka tsy ho taranaka mpangataka fa taranaka mpanorona no volavolaintsika. Ny fianarana sy ny fahasalamana dia lara-pamehana satria olo-pirenena niofana sy tomady no afaka anorona ny ampitso vaovao. Ho averintsika ny tany tandalana ka ireo mpandraharaha tompon-tany sy vahiny dia atoky antsika indray ka ho afaka manao ny asany ankahalalahana mba ampivoatra ny rafi-pamokarana rehetra sy amoronana asa ho an'ireo tanorantsika marobe ireo. Ho tapitra teo ny fampiasana ny fahefam-panjakana ho tombotsoan'olo tokana na vondron'olona ka ho foana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny kolikoly. Tompona ndraikitra isika ary efa vonina ny programa matipaika no tovoizina sy ny arahany dinika nandritra izay fotoana lava ny tsy dina ny faritra rehetra zay. Tsy maintsy mijoro isika ary vonina hiatrika ny zavatra rehetra. Sa isika maika anorona ny ampitso. Nanamafy ny kandidata fa manana traikefa no ireo andraikitra maro efa noraisiny teto amin'ny firenena. No ny tantaran'izy teo amin'ny fiainany no naresy lahatra azy ity sy anompo firenena. 13 taona no demandra ndraiky. Fotoana fohy fotsiny no iarahako taminy fa voatazoko ny anatra nampitainy hoe manakasy ny Madagasikara, manakasy ny ty tany hitsahantsika ity ary tsy afaka tsinotsy ny avina mandrakizay. Tao anatin'ny iray taona sy tapany nitety an'i Madagasikara hiajo Andriananarivelo ny aino ny etaetan'ny mponina. Nandritra izany tsy nisalasala ireto farany nanome ny fomba fijeriny sy naneho ny heviny mikasika ny toe-draharaha tato anatiny 5 taona farany ary nitaraina no ny fahasarotana sy ny fahasairana ny isa-tokantrano amin'ny fiainana andavanandro. Teo ihany koa ny ahiasy ny tahotra ny ray aman-dreny manoloana ny hoavin'ireo zanany. Nampitainy nandritra izany ihany koa ny foto-kevitra ijoroan'ny antoko malagasy miara-miainga. Fa tsy maintsy heritsika sy fomba fijery vaovao miala amin'ny efa mahazatra no entsika hiatrika ny 5 taona sy ny 10 taona manaraka. Tsy maintsy manova famindry isika miala amin'ireo fomba efa nilozan'ny toetrandro ary mametraka fomba fiasa vaovao. Tomboko lahy sy tomboko vavy tsy mahazo milavo lefiny isika na betsaka amintsika aza ny kivy. Tsy maintsy miady amin'ny tsindry sy ny didiko fe lehibe izay manjaka ary mbola manjaka eto amintsika ka mampirendrika ity firenena mamitsika ity. Mamitsika loatra Madagasikara. Tsy maintsy miala neniny isika. Tsy maintsy sa ary sa tena sa hiado amin'ny ampitso tsaratsara kokoa. Ary rehefa latsaka ho fidina dia tena hiady ary tsy maintsy lany. Ho an'ny ajo Andriananarivelo tafiditra anatin'ny demokrasia ny fifidianana ary ny demokrasia dia mitaky fanajana ireo lalàna sy fitsipika izay tsy afa-miala amin'ny fifidianana. Anao izay farahiriny ny kandidata ahafana miaro ny safidim-bahoaka manoloana ireo fikasana hanodikodina izany.
hojereny manokana ihany koa ny fampanarahan-dalàna sy ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena tsy andefitra izy raha ny fanazavany. Tapaka nandritra ny filan-kevim-pirenena ho tanterahan'ny antoko malagasy miara-miainga teny ankirana androany fa ny filo nasionaly ajo Andriananarivelo no kandida arotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ny fahasivy ny volana novambra ho avy izao. Ndeha rahantsika avy hatrany ny fanampanazavana no resin'ny antoko nandritra izany. Nivory androany alatsinainy fa 1 ny volana Jolay 2024 ny filan-kevim-pirenena antoko malagasy miara-miainga ka nandray fanapahan-kevitra toy izao manaraka izao. Afaka herintaona tokoa mantsy dia ankalaza amin'ny 10 taona ny orena ny antoko malagasy miara-miainga ary matsiaro ho tompon'andraikitra ka mijoro-hatrany manana didy anatanteraka ny foto-kevitra izoroany anatsarana ny fiainan'ny malagasy anavotana ny firenena anakatona ny pejiny 20 taona tao anatin'ny fifanjirana izay tsy nahasoa. Nanapa-kevitra arak'izany ny filan-kevim-pirenena fa handray anjara amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena izay atao amin'ny fahasivy volana novambra 2024 izao ary manolotra an'Andriamatoa Hajo Andriananarivelo izay filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga ho kandida. Manoloana ny fanambarana ofisialy fa ho kandida ho filoham-pirenena Andriamatoa Hajo Andriananarivelo izay natolotry ny antoko malagasy miara-miainga. Miantso ny rehetra izay miandrandra fanaovana ifanometana ny mpikambana eo anivon'ny antoko. Fotoana izao hitondrany ny fanaovana sy ampandrosoana ny Madagasikara ialana amin'izao fahoriana sy ny fahantrana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ireo sy ny tenany mpikambana manerana ny nosy no naneo ny fahavononany anoana hatramin'ny farany kandida natolotry zareo tamin'ny ity androany ity. Dia narantsika ny fanampanazavana makasika izay. Nanapa-kevitra ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny fanolorana ny filohan'antoko Hajo Andriananarivelo ho kandida hirotsaka filoham-pirenena amin'ny fifidianana 9 novambra 2023. Zava-dehibe ho an'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny firenena ary fahasahiana goavana izany fahasahiana mijoro hirotsaka ho kandida filoham-pirenena indrindrandrindra hitondrana ny programan'asa navotana ny fiainam-pirenena. Eto dia manamafy izahay olom-bafidy ato ny antoko malagasy miara-miainga miantso ny olom-pirenena ny malagasy tsy vaky volo ifanometanana indrindrandrindra ho antsika izay miandrandra fanovana indrindra sahy ho amin'ny fanovana. Tsy afaka mitonona ho mavita tena irery anefa ny antoko fa miantso ny antoko politika, ny vondron'olona, ny fikambanana, ny association, ny olona tsara sitrapo izay miandrandra fanovana indrindra mahita efa tsy izy tsony izao fitondrana iainantsika ankehitriny izao dia miantso ny fifanomezan-tanana, ny fiarahantsika rehetra miaraka mba ahafahantsika manova iandrandra fiainana vaovao tsaratsara ho an'ny vahoaka malagasy. Miantso atsika jiaby any amin'ny faritry Sofia, atsika any amin'ny faritry Diana, Sava, any Tamatavy, any Analinjirofo mba hiara-miainga amin'ny antoko malagasy miara-miainga amin'izao fagnambarana amin'ny fomba ofisialy ny filatsahan'ny kandida Hajo Andriananarivelo hiara-dia vogno izahay hiaraka amintsika hiaino atsika handray ny tolo-kevitritsika indrindrandrindra hiara-miainga amintsika jiaby izay manoro lala mahitsy mamindra aina maika atsika hagnoriny ny ampitso izay no teny filamatra hiarahantsika jiaby hiatriky ny fifidianana 2024. Efa ela ny andrasana ny fanambarana iny ny pikatroka ato amin'ny antoko malagasy miara-miainga indrindra fa ny ao amin'ny faritra Vatovavy manokana satria 724 zany hoe 10 taona amin'ny taona ho avy no nizoroany antoko ka rariny sisiny raha andray anjara amina fifidianana filoham-pirenena ka nanolotra kandida ary ny kandida izay narosaka moa zany dia mahafeno ny fepetra
hitantana sy hitondra ny firenena ka anafaka amin'izao fahoriana mangisikisika mahazo ny vahoaka malagasy izao ka dia maneho ny fahavononana izahay amin'ny fanohanana sy fampandaniana an'io kandida natolotry ny antoko malagasy miaramiainga io azo Andriananarivelo amin'ny fifidianana amin'ny 7 volana novambra ho avy izao. Tonga ny fotoana nandrasan'ny vahoaka malagasy tamin'ny président Iatso. Taona maromaro tsy teny hoe 2013 satria 2013 mbola nirahana tamin'ny VPM miaradi. 2018 koa mario kely fa niaraka tamin'ny Armadany antoko malagasy miaramiainga. Nanohana 100 isan-jato ny fitondrana misy ankehitriny. Hatramin'izay dia nataony antoko anjorom-bala foana zany ny fisian'ny antoko malagasy miaramiainga tamin'izany fitondrana izany. Amin'ity fitondrana ity indrindra. Ankehitriny tapaka ny hevitra nandeha teto ny fivoriam-be izay nakan-kevitra ny antoko malagasy miaramiainga sy ny mpanohana rehetra manerana Madagasikara dia isorana be dia be n'Andriamatoa azo Andrianarivelo izay vonona tanteraka andray ny andraikitra mavesatra dia mavesatra hanaremana an'ity firenena misy antsika ity. Hanaremana izany satria raha mijerytsika menakavy indrindra amin'ny sosialim-bahoaka. Tsy teny fotsiny hoe mifandriam-pahalemana, fampianarana, fiainam-bahoaka isan-karazany isan'andro mividim-piainana dia raha mahita fa tena mizaka antsery ny ainy ny vahoaka malagasy. Izay indrindra no isorana azy amin'ny fahavononany hoe amany olany vahoaka malagasy eto Madagasikara io. Eto mametraka antso ho an'ny vahoaka, tsy ny antoko malagasy miaramiainga faritra itasy ihany no antsoko fa ho antsoko ny vahoaka rehetra mba hiaraka hanova sy hanatsara n'ity firenena misy antsika ity. Efa nitety ny faritra 7 eto Madagasikara zahay na ny filoha mpitarika na ny mpikambana amin'ny bureau politique ary rehefa taorinany izay fitsidiana sy fandanana ny tety faritra zay dia azo ny etaetany olona tsirairay hita ny zavatra marary ny vahoaka ny fampizarana tamin'izareo ary izay no nahatonga hoe andao androtsaka andray anjara fa tsy ho mpanohana fotsiny akory na ho mpanosika fotsiny ny antoko malagasy miaramiainga fa tsy maintsy mandray anjara feno amin'ny fiainam-pirenena satria tompon'andraikitra ihany koa ny antoko malagasy miaramiainga amin'ny zava-misy rehetra eto amin'ny firenena. Ho anay avy any faritra indrindra moa faritra misy anay dia ny faritra Betsiboky izany dia nitady toko Kasendra-Vato izahay manoloana ny fanambarana nataony Andriamatoa Ajo Andriananarivelo teo izay filoha nasionaly antoko malagasy miaramiainga. Hatramin'izay moa izahay tany faritra tany dia nanohana kandida foana nandritry ny fifidianana maromaro izahay. Ka zao fotoana zao hitanay mety ary eny ampitetezanay ny distrika maro isan-karazany eny dia malahelo mihitsy ny namana ny miteny makasika ny fanohanana foana hoe isika ve zany dia hanohana foana ary izay no mahatonga anay miteny hoe nitady toko Kasendra-Vato izahay avy any faritra Betsiboka nanao fanambarana teo Andriamatoa Ajo Andrianarivelo fa hirotsaka nandrasanay efa ela dia ela izany fanambarana izany koa eto dia misaotra voalohany indrindra an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity nafana nanatanteraka iny filan-kevitra nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga iny ary nanambarana ampahibe maso koa tamin'ny alalan'ny antoko sy izy vatantenany misy Andriamatoa Ajo ny filatsahako fidiny ho filoham-pirenena izay fanambarana fahavonona lehibe koa manarak'izay dia manentana antsika mpikatroka antoko malagasy miaramiainga rehetra any amin'ny faritra rehetra indrindra moa amin'ny faritra Betsiboka mba anio fahavononana ny amin'ny fanohanantsika anio kandidatsika io izay manana ny traikefa rehetra ary ampy tsara mihitsy any amin'izany fitondrasana ny firenena zany koa manantitra ny fisaorana an'Andriamatoa Ajo Andrianarivelo ny amin'izany fanehoany fahavononana izany. Ny ataontsika androany no iainana afaka 5 taona ary ny ataontsika rapitsy no iainana afaka 10 taona ho ny kandida Ajo Andrianarivelo raha nitafa tamin'ny vahoaka malagasy. Isika ny tompony raha fito ka manentana rehetra anovan'ny tantara fanampanazavana. Ry malagasy avako
aditsika rehetra ny miady ho an'ny ho avy tsara kokoa noho izao ary mametraka firenena vanina ho an'ny taranaka. Candidat fidina ho filoham-pirenena aho. Saotra ny antoko malagasy miaramiainga nametraka ny fitokisana tamiko. Manana didy isika, mamerina ny Madagasikara amin'ny lalana tokony ho alehany. Maika isika, mandeha izay tsy izy ny fotoana ary dernière carte araky ny fiteny ty taona 2024 ity. Ny ataontsika androany no iainana afaka 5 taona, ny ataontsika rapitso no iainana afaka 10 taona. Avaditsika ny pejin'ny 20 taona ny fandroritana nampidi-kivy. Betsaka no hitako mitady lavolefana, miteny mihitsy hoe mampiovinina nefa izany fifidianana. Iady ary tsy ambelantsika raha tsy tany-tandalana mandroso i Madagasikara. Isika ny tompon'ny ampitso, ndeha no vantantara, ho tena metraka safidy mpiara-monina mahitsy sy matoka, ampiakatra ny fiaripena ny isa-tokantrano anatin'ny rivim-piadanana ho an'ny tanjanaka. Isika, maika hanorina ny ampitso. Samy teny Andriamanitra. Araky ny efa nampoizina nanambara ny filatsahako fidina ho an'ny fifidianana filoham-pirenena Andriamatoa Ajo Andrianarivelo. Sy tonga ho azy izao fandraisana andraikitra izao. Mpanao politika efa atriny ela izy manana traikefa eo amin'ny fitantanana ny raharaham-bahoaka hatrany amin'ny commune hatrany anivon'ny gouvernementa ihany koa. Sa isika maika anorina ny ampitso. Io ny teny filamatra hita amin'ny sarin'ny Andriamatoa Ajo Andrianarivelo androany. Hoentiny mandresy lahatra ny mpifidy, mandritra ny azakazaka hitondran'ny Madagasikara sy ny Malagasy, mandritra ny 5 taona manaraka. Teny voahevitra ary mahafintina ny toe-tsaina, hoentiny filohan'ny antoko Malagasy miaramiainga sy ny mpikambana manerana ny nosy, mandresy lahatra ny mpifidy. Mila fahasahiana ny fandraisana andraikitra, manoloana ny toe-piaina ny Malagasy ankehitriny. Tsy ho mora ny manarina izao fantrana izao, kanefa dia Andriamatoa Ajo Andrianarivelo, ary tsy izy irery fa isika hoy izy, isika Malagasy manontolo. Maika, tsy miandriandry, tsy mitaredretra satria efa tsy zaka intsony ny fangirifirina manjon'ny maro anisa amin'ny Malagasy. Mila olona efa manana sy vonina amin'ny tetika enti manarina ny firenena sy ny fiainam-bahoaka. Ny akamaroan'ny Malagasy ary ny maro anisa indrindra dia zara fa miaina sisa. Miady mafy tsy ho fatin'ny anoanana, tsy ho fatin'ny aretina azo tsaboana tsara, tsy ho fatin'ny jiolahy sy ny dahalo. Andriamatoa Ajo Andrianarivelo sy ny antoko Malagasy miaramiainga tariny dia efa ela no niomana, efa manana vahaolana hampandrosoana ny firenena ka tsy hanan-draharaha intsony na hitsapatsapa fa avy hatrany dia mikatroka ka ahitambokany aingana ny fanapahan-kevitra raisina rehefa eo amin'ny fitondrana. Efa voaporofo zany tany amin'ny andraikitra samihafa nataon'Andriamatoa Ajo Andrianarivelo sy ireo mpikambana Malagasy miaramiainga teto amin'ny firenena. Manapirofo fa antoko manana vina ny Malagasy miaramiainga ary tsy tsambiki mikipy fa ekipa efa mitovy vina sy tanjona no iara-itondra. Mbola tsy fotoan'ny propaganda moa izao. Ho avy zany. Fa ny anio aloha dia io ny candidat Ajo Andrianarivelo efa maneho fanantenana amin'ny Malagasy mba hampamirapiratra ny ho avy. Pejin'ny politika izay hatrany no entsika nohizana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao ny anaty amin'ireo délégation ny SADC izay manao ny fakan-kevitra amin'ireo antoko politika ny antoko MTS androany izay notary ny sombavambahoaka Roland Ratsiraka teboka efatra mazava no ilaina fanitsina maika eto amin'ny firenena isy ny fifidianana madio sy mangarahara ary keny rehetra kisan'izany ny mikasika ny fahaleovan'ny tenany siny. Naharitra ora iray ny fiaonana izay nataony antoko MTS sy ny délégation ny SADC ho amin'ny androany. Ny antoko MTS izay notariny solombavam-bahoaka ny Toamasina voalohany, Roland Ratsiraka. Isan'ny votoatin-dresaky ny rototra tamin'izany, ny mikasika ny serasera amin'ireo hainy-vaky-jery mandritra ny fifidianana. Eo ihany koa ny fahaleovan'ny tena ny CENI izay mbola mampametra-panontaniana ankehitriny raha nambara ny Roland Ratsiraka hatrany. Voalohany aloha efa miresaka fifidianana, efa miresaka communication dia magaga sy mampalahelo ary mampime hoe hatramin'izao zahay tsy mahazo mandalo amin'ny télévision nationale na hoe TVM zany. Donc tsara fantatry zareo zany satria ary fantatsika efa misy ny crise politique dia tonga aty reo olona reo manao manampy atsika. Fahatelo, faharoa zafady
dia momba ny commission électorale nationale indépendante zay misy lalàna namenay anzaroa lalàna zay nitoanany solombavambahoaka tsy latsaky ny 700 milaza ina le lalàna milaza hoe misy article anankivalo manana indépendance kokoa ny CENI dia mba mitovy amin'le CENI talohan'ny CENI ankehitriny zay nisy fifidianana nataontsika tamin'ny 2013 zay tsy nisy ny tabataba fa nikena ny valim-pifidianana dia hoe mba amboary ty commission nationale aty mba olona manatraikefa ao anatin'ny CENI au minimum 10-12 ans d'expérience mba misy représentant ny barreau des avocats mba misy représentant ny administrateur civil mba misy représentant ny parti politique rehetra ty Madagasikara d'une manière permanente fa tsy hoe androany fotsiny izy no membre un mois avant fifidianana efa trop tard zany satria lesoka rehetra efa vita daholo. Tokony isy ny fepetra mazava avy amin'ny mpamatsy vola sy ny fifidianana madio sy mangarahary raha nambarany ity solombavambahoaka ity tsy tokony ionona amin'ny fanomezana teti-bola ihany ireo vondrona iraisam-pirenena ireo. Ankilany mananjo angataka ny constat de déchéance mikasika ny fizaka ny filoany izy ho pirenena frantsay ny olom-pirenena rehetra raha ny fanazavana hatrany. Mba ahafahantsika mahazo fifidianana mety dia ny communauté internationale tsy hoe andeha fotsiny ametraka basket fond dia hoe io ny vola anaovana fifidianana non mba asina condition hoe inona daholo ny zavatra tenenin'ny mpanao politika mitovy anatin'izany ihany koa zao vao resaka teo nationalité ny Andra Juillet dia niteny moa zareo hoe ianao ve tsy hametraka an'le fangatana le nazavaiko tamin'ny hainao manjery 3 andro lasa zay hoe ny constat de déchéance zaho tsy hangataka an'izany fa anjaran'ny vahoaka malagasy anjaran'ny association anjaran'ny ONG anjaran'ny ONG zay fanankaiky amin'ny hoe fiarovana ny zon'olombelona sy ny zo fototra-sambatan'olona sy ny démocratie sy ny tanitandalana anjaran'zareo mametraka an'izany tsy apetraka partout tsy hoe any amin'ny HCC ny apetraka na hoe fa amin'ny tribunal zay naterahany Andra Juillet any le izy ny apetraka. Maro ireo pitsopitsony ilaina jerena manokana isin'ny zotra-pifidianana mirindra amin'ity taona ity no amafisin'ny antoko MTS manoloana izany ny mikasika ireo mpikambana anatin'ny birao-pifidianana manerana nosy izay tsy tokony hitanila. Maranantsika ny tapany voalohany tonivony fotoanany fampahalalam-baovao dia izay tontolo politika izay hatrany any Fianaratsoa ny vohitry ny faritra Matsatra ambony. Fianaratsoa vahoaka miaina misaina fa vahoaka mandinika vahoaka mandalina io no nentina nanerina ny ampopon'ny vahoaka atao Fianaratsoa amin'ny tsy fombiazana ny fitoram-panjakana amin'izao fotoana izao sy ny fanaovana anjorom-bala hatrany ny tanàna sy ny vahoaka ao Fianaratsoa. Manoloana ny fahatan'ny ropisehatra amin'ny fikambanana na politika na sosialy na ara-toekarena sy indrindra ireo manam-pahaizana eto Fianaratsoa ny tsy fombiazan'izao fitondrana izao dia mitohy hatrany ny faneho-kevitra izay misarika ireo manam-pahaizana sy tena tia tanindrazana mba handray andraikitra amin'izao sao diso aoriana loatra ka naina na ho potika antanteraka ny firenena avao tonga saina. Vahoaka ny Fianaratsoa ve zany sa mendrika ny valo amin'ny telonjato ny kapoaka? Vahoaka ny Fianaratsoa ve zany tsy mamendrika farim-piainana sahazana azy tahaka ny firenen-kafa? Ny vahoaka ny Fianaratsoa ve zany tsy mamendrika courant mandeha mandavataona? Ny zanaky ny Fianaratsoa ve zany dia tsy mamendrika manao examen na baka ampitony manana zo amin'ny hoavy mangirana etompoko ny vahoaka ny Fianaratsoa. Tsapatsika ankehitriny fa ny tota-kely sy ny marari-tanana zao no mendraikitra toerana politika na ny olo Covid na ny olo Mboately eto Fianaratsoa manerana ny gasikara tsy hataronina tsony. Raiso ny adidinareo fa zao vela rovirovian'ny tota-kely ny tanindrazana miova fa magnala baraka ny tany misy ny toesainy miala didy amanandraikitra amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana. Raha hoavy ny fotoana tompoko lasy tompoko vavy dia borifoy eto anatrehan'ny lanitra sy ny tany fa tsy vitan'ny Fianaratsoa be la klasy irery atsika fa indrindra fa Fianaratsoa misy atotoa.
aoka tsy ho faritany fakana vatentrony ary tsy homena fampanantenana pokatentrony izahay eto fianaran-tsoa fa mba ho isan'ny tomponantoka amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'izay mbola farany tratrahorena tokoa raha ifianaran-tsoa mitamin'ny faritra hafa ka teny atsipy ihany ho an'ireo izay mikasa ny latsaka filoham-pirenena ihany koa moa izao efa maro ireo fikambanana no efa nanao antso tahaka izao ka asa mba hisy iainy ihany ve iny vaovao avy any Matsatra ambony iny no etsika nanakatonana ny sapan'ny fampalalam-baovao andiany voalohany isan'ny vetivety aloha isika tao tindreto dokavatr'ireo rehefa avy ondray ary Wawa Production si Telma Manucho Antika 10e édition du Festival Somaruhu 20 ans du groupe Wawa à Rosey 2 au 6 août à Nusibi au ministère municipal de Boudvenue Panakant Malagasy va une marnou yer Kamtika Wawa D-Nice Daddy Love Mami Kotsu Mad Max Seize Nashan Oladad D-Line Bastalayon Sanjamed Parish Zili Tonsmaina et Yona Edge Bigamji Alera Mansom Goulam Rijad César Rootsman Vayevshila Nela Brown DJ Sweetie Liko Kininike 10e édition du Festival Somaru 20 ans du groupe Wawa sponsor THB sponsor officiel Telma Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France. Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Kiri, kiri, kiri! Izay tsika dia tafaverina indray tony ny fampalalam-baovao tapany faharoa dia mbola anganangananao hatrany tompoka lasy tompoka vavy anaraka izany hatramin'ny farany. Tokony hitondra fanampanazavana mahakasika ny fisian'ireo fokotany vaovao izay naorina tatoato eo anivon'ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ho ny filoha nasionaly ny antoko tsaratafona androany. Mahery ny eninalina raha ny fantatra ny fokotany vaovao nitsangana teo anelanelany taona 2024 sy 2025 raha nambarana ka tokony anazava izany ny tompona andraikitra isan-tokony raha toka ireo fokotany ireo izay samy hisy ny bureau de vote ihany koa mandritra ny zotra mpifidianana fanampanazavana. Tamin'ny 2018 boko dia misy resaka doublon hoe olo anankiray mety miverina indreo ny anarana fa amin'ity indray olo anankiray
mety managna identité roy na telo tamin'ny jugement io jugement supplétif io satria misy olo tena nanao efa managny zao de mbola misy manao ihany koa soa de sagnatiaviny olo anankiray managny identité roy de misy oratra amina fokotany roy zany izy sy hitany audit misy zany takinay fotsiny de avao mazava tsara firmary ny fiakarany listany fokotany satria io ny source azo zay de hoe aiza daholy ny procès verbal de délibération natao tao amin'ny commune na izy conseil municipal izy na ohatry amina urbaine raha commune urbaine na conseil communal izy raha tiany amin'ny commune ambanivolo mba sara hita ihany zay publieny amina eo hoe publieny CNI hoe ity nisy an'izao zao natonga an'ity ary zareo tagny marina nanapaka anazy tena ny commune nanapaka anazy de ho hita eo koa moa so de misy zavatra sy ara-dalàna izay gnanaigny takina io fa zay de fa nitaky nanao taratasy taminy zahay efa elany la fomba vao hafa kosa tontolon'ny fanatanjahantena andy majanga renivohitry ny faritra Boeny omaly-tolakandro no namarana ny etsika jobily faha 20 taona amin'ny setry ny baolina kitra ho an'ny Andriamatoa Amad zay natao tao Mahajanga nandritra ny andro maromaro tosa somatsara ny etsika rehetra ary vorolanina ny vahoaka ny Mahajanga nanotrona izany na teo aza ireo sakatsakana maro samihafa nandritra ny etsika zay natao ka ny lalao izay niona ny Bariachan sy ny ekipa ny voantany Mayotte tao amin'ny kianjany Rabebananjara no entina nanamarana ty etsika ity Anjavabiara Kolo TV Majinga no mitorantsika ny Antsipriana. Fahombiazana izay no azo amehezana ny fanamariana ny jobily fa 20 taona teo amin'ny setry ny baolina kitra ny Amad izay natao teto Mahajanga nanomboka ny 13 ny volana Jolay hatramin'ny 17 ny volana Jolay teo. Fisaorana no nasetry ny mpikarakara ho an'ny vahoaka ny Mahajanga sy ireo rehetra nanoana sy nanotrona azy ireo satria totosa soamantsara ny etsika izay natao na de teo aza ireo sakatsakana maro samihafa. Ny fahitana an'le jobily de réussite totale raha ny fahitana azy mankasitraka mankatelina nefa nanisy le réussite zany tsy nisy io raha tsy teo anareo mpanao gazety namoaka an'izay rehetrarehetra zao nanao ny anareo tsy ho zavatra tamin'ny famohanany vaovao misaotra mankasitraka ny vahoaka ny Mahajanga ray manontolo mankasitraka satria na niantso zahay na nikarakara zahay na nanomana zahay rehefa tsy tonga ny vahoaka ny Mahajanga nanoana sy nanampy nanatriky de tsy nisy dikany ny zavatra nataonay de zavapoana ny zavatra nataonay fa de mankasitraka zay ngamba ny zavatra azo le tenenina na teo ary nanakatsakana na teo ary ny sabotage maro be Zagnahary io misy de raha tenenina amindreo foana hoe matahora Zagnahary fa misy io fa tsy zay eritreretinao niany no ataonao io lalana mahitsy androany io misy tournant maray ambadika ary andro mazavany any io mbo maizika eo amaray averiko eto indray mandeha zao mbola tsy politika ny resaka fa rehefa tonga fotoana anaovanay politika sady tsy matahotra zahay ary tsy menatra hiteny hoe hanao politika amizay. Anisany nandrasany maro indrindra ireo mpakafy baolina kitra ihany koa ny lalao ny fandona ny Bariachan sy ny ekipa voafantany ny Mayotte ny tolakandro ny Alahady 17 ny volana Jolay izay tafiditra indrindra ao anatiny ity fanamarina ny jobily ity lalao izay tafiditra ihany koa ho amin'ny fanomanany ny reto ekipa pirenena malagasy reto amin'ny lalaon'ny nosy. Lalao irasam-pirenena izy Mayotte ekipa milalao atao anatin'ny Jeux des Îles niezaka izay nampanao ny ankizy amin'izay zavatra nianarana nandritra an'izay 10 andro zay tsy hoe tena mahafapo tsy tena hoe tonga lafatra nisy ny zavatra kely natao de mba misy miezaka zala manao an'izy ny zavatra misy de nafaty roa zay tamin'ny heriny contre tamin'ny sélection Boeny nafaty telo zay androany eo amin'ny famonom-baolina zany fomba misy miatsara fa ny zavatra mbola amboarina de mbola nidiram-baolina ndray zay androany dikan'izay zany zavatra zany mbola mila amboarina mbola be de be mbola manana eo amin'ny 10 andro zay mbola be de be ny zavatra amboarina mbola be de be ny zavatra tsaraina dikan'izay tsy de hoe tsara foana rehefa mandresy tsy hoe iny akory ny atao référence de hoe fa tena mety lesy fa mbola manamboatra. No mafisina Andriamatoa Amad tamin'ny teny fohy ny fankasitrana ny poniny Mahajanga tsy ankanavaka tamin'ny fanehoana ny firaisankina sy ny fitiavana tamin'ny ity fanamarina ny jobily fa 17 taona ity fa mampiray tanteraka ny baolina kitra. Saotra ny comité d'organisation ty jubilé ty satria enikady zay nimboninahitra ny tenako na tsy
nankasitraka an'izany ny hafa fa niteto amintsika mahajanga sorako manokana na ay nankasitraka an'izany. Ny aly ny sabotsy fa 7 ny volana Jolay dia nisy ny lanonana fiaraha-mikorana izay nanasana Andriamatoa Amad. Ireo olo manan-kaja maro avy amin'ny lafivalo nonosy sy avy any amin'ny firenena hafa ka anisan'ny nisongadina tamin'izany ny fizaran'ny Nicolas Dupuis sy Samuel Eto'o izay samy naneho ny traikefa nanana ny Amad teo amin'ny fitantanana ny baolina kitra teto Madagasikara nandritra ny fotoam-piasany sy ny tontolon'ny baolina kitra taty Afrika. Afomanga lehibe tahaka ireny amin'ny fotoan-dehibe eto amin'ny firenena ireny mihitsy no namaranana ity jobily fa 5 taona ny Andriamatoa Amad teo amin'ny setry ny baolina kitra izay natao teto Mahajanga ity. Pejy ny fanabeazana indray kosa mitoetra ny Université Maty ony teo anivon'ny CSS Sampanantananarivo androany. Tsy nahafapo ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana mandolana ny fitakian'izy ireo ka tsy manaiky ny amerina amin'ny laony ny fampianarana eny anivon'ny anjerimbarontolo izy ireo na efa nisy aza ny fangatahan'ireo mpianatra ny amin'izany tokony anohizana ny fampianarana izany. Tsy hitsahatra mihitsy amin'ny fitakinana izy io sy ny asan'ny mpampianatra mpiaraka sy ny mpiaraka mpampianatra izay na minitsy mihaino sy tsy mijery izany aza ny mpitondra hoy ny CSS Sampanantananarivo androany. Tsy mbola nisy valin'ny fitakinana afapo avy amin'ny mpitondra fanjakana ka noetra ny Université Maty izy ireo. Araky ny tombana izay nataony CSS Sampanantananarivo dia mbola tsy de nahitana vokatra. Mahafapo ny mety hoezaka nataony ny fitondram-panjakana miaraka tamin'ny CSS na tsia koa dia ankehitriny dia mbola manamafy ny Université Maty ny foibem-pikarohana maty indray ny CSS ary miverina manao fivoriam-be anaovana tombana manaraka amin'ny alatsinainy eriny ho avy izao. Miandry ny famalina ny ampahambetsaka amin'ny fitakinana ny CSS vao amerina amin'ny laony ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo raha ny fanazavana trany. Ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra, ny mpianatra, ny fampianarana mihitsy ary ny programa nay mianakavy no voatointoina, tsy vita ny voatointoina fa tena rava tanteraka raha ohatra ka tsy mivaly ny fitakina eny raha toka mitohy ny mety ho fampiarana an'ilay antsoina hoe Université Morte, Centre National de Recherche Mort. Noho izany indrindra no iantsona ny mpitondra fanjakana satria mihevitra ny CSS fa misy ray aman-dreny nanaiky andraikitra eto fa itsinjo ny vahoaka ao aminy. Koa noho izany finiavana tsy niterenana na nyvozonana nakandro zareo andraikitra izay dia mino sy mananteny zay fa mba tonga kosa ny fotoana ianona ny feom-bahoaka sy ny feon'ny majinika. Ny fitakina izay voasoratra tao dia tsy misy hoe ireto ihany aloha ny takina na ireto no iandrasana amin'ny taona sahala amin'izao fa dia andrasana ny valy ny manontolo. Izany tsy misakana akory raha ohatra ka hoe mety misy ny azo ny fivoriam-be hoekena hoe tsy maninona fa mba efa maromaro ihany ny valy ny fitakina izay noraisitsika dia aleo isika manaiky mandefitra sy milefitra manana ny rariny. Isy ny fiaonan'ny CSS sampana misa enina amin'ny ministera tompon'andraikitra ijerena vahaolana momba ny olan'izy ireo amin'ny alakamisy izao ka andrasana orino ny fanapa-kevitra izy ireo mahakasika ny tohizan'ny fampianarana na tsia. Manambahiny ny sampana fampalalamba vao amin'izao alina izao tompoko lasy tompoko vavy tsy zany fa dia ramatoa asina rakotondra zanany tompona ndraikitra ny serasera eo anivon'ny Alliance Française de Tananarivo miarabanao tonga soamantsara eto anivon'ny fampalalamba vao amin'izao alina izao fantaniko voalohany misy an'ilay hetsika carrefour de la formation des métiers de l'emploi izay manomboka ny andro ny rapitsoka hatramin'ny sabotsy ho avy izao indabo zany reo hetsika ho hita amin'ireo andro dimy be zao reo eo anivon'ny Alliance Française zany ry Ndavamamba. Ye, falmerabanao aloha dia falmeraban'ireo mpijery antsika ihany koa. Misy tokoa ny hetsika izay karakarain'ny Alliance Française n'Antananarivo miaraka amin'ny Telma Madagasikara matomboka amin'ny rapitso voalohan'ny volana aogositra ary tsy farana raha tsy amin'ny fadimy volana aogositra eny amin'ny Alliance Française n'Antananarivo eny. Carrefour de la formation des métiers de l'emploi izay ny anaran'ilay hetsika ary hetsika iray izy io natao
atao anamorana anireo ataontsika hoe insertion anireo ankizy avy nakabaka na ireo afaka bakatsy hoatsy sy ireo jeune diplômé zany hoe zay avy nahazo ny diplôme rehetra eny amin'ny anjery manontolo eny zany hoe io etsikio dia natao anamorana an'ireo fitediavanareo fianarana ho an'ireo izay mbola ny fianarana moa zany ary fitediavana asa ho an'ireo izay efa mitady asa. Zava-dehibe ny koa amin'izao fotoana izao izay ataontsika hoe sehitry ny fampianarana sy ny fitadiavana asa zay fa dia misy vidibidirana ve ny hetsika anatin'ireo 10 andro ireo dia mihinana koa mety tombontsoa azo ireo ankizy tsirairay avy misy ihany ve ataontsika hoe fidirana maimam-poana sa mety na mety zava-miseho ihany koa. Ie, ny tsara ho fantatra aloha dia mizara anankiroa mazava tsara ny hetsika zany hoe ny voalohan'ny volana ka hatramin'ny fahatelo ny volana aogositra dia misy an'ireo ataontsika hoe conférence atelier atrikasa isan-karazany zany eny amin'ny Alliance Française n'Antananarivo eny. Ho anareo izay mila an'ireo fandaharam-potoana dia efa azonareo hita ao amin'ny page Facebook ny Alliance Française n'Antananarivo izany ary tsy maimai-poana fa misy vidim-pidirana kely zany hoe 2 ariary ny fandraisana anjara amin'ireo atrikasa ireo. Raha toa kosa ka ilay salon zany hoe anatrika ho tonga mihitsy ianao hijery an'ireo trano hoe efa marobe ny amin'ny Alliance Française n'Antananarivo dia asainay ianao ny faha-efatra ny volana sy ny faha-5 ny volana aogositra ho avy izao ao amin'ny Alliance Française n'Antananarivo ihany ary maimai-poana ny vidim-pidirana amin'io zany hoe na ray aman-dreny na mpianatra na mitady asa dia asainay ny faha-efatra sy ny faha-5 ny volana aogositra ho avy any Andavamamba eny amin'ny Alliance Française n'Antananarivo. Mentor ny fanentanana ho an'ny mpanaraka antsika ny fampalalama avao amin'izao alina izao indrindra amin'ity carrefour de la formation des métiers de l'emploi ity. Ie, fanentanana moa zany dia ho an'ireo mpianatra izay mitady fianarana any aoriana any na tsy any aoriana any fa na amin'ny fidirana amin'ny septembre ary ohatra fanentanana ihany koa dia ho an'ireo ray aman-dreny izay mitady izay mahasoa ny zanany sy ireo mitady asa rehetra. Manasa anareo izay ho tonga eny amin'ny Alliance Française n'Antananarivo ny voalohan'ny volana aogositra zany hoe rapitso ka hatramin'ny faha-5 ny volana aogositra fa misy an'ity hetsika carrefour de la formation des métiers de l'emploi ity izay karakarainay eo amin'ny Alliance Française n'Antananarivo. Raha toa ka mila fanazavana fanampy nareo dia aza misalasala mihitsy mijery mitsidika n'ilay page Facebook Alliance Française d'Antananarivo fa hitanareo ao avokoa ny andindininy rehetra mahakasika an'ity hetsika ity. Afilika hatramin'ny firy ny fidirana ao an'izay tontolo andro izay manomboka rapitso? Ie, manomboka rapitso dia manome fotoana anareo izay manomboka amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 4 ora. Mankasitrahana ramatoa asina rakotondra zanany hitombra ndraikitry ny serasera onivony Alliance Française ny Antananarivo ndraiky ny vahiny teto onivony fampalalama avao tamin'izao ala zao. Mankasitraka tompoko. Mankasitraka. Fa lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa anatin'ny distrikany Analalava tsy voafehy intsony ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa ny alatromby ao amin'ny distrikany Analalava faritra Sofia raha ny nambarany sombavamboko mifidy tao an-toerana Josera Irene noho ny firavaravin'ny fanjakana tanana. Ny ben'ny tanana mpanaridia akaiky ny filoha-pirenena no ao an-toerana izay manampitrotraka ihany koa ary manarotatra manangona ny ombin'ireo tantsaha ka tokony anoka fanafana-didina lalina raha ny fanazavany. Mirongatra ny alatromby ao anatin'ny distrikana Analalava faritra Sofia amin'izao fotoana no ny fahalemeny dina napetraka izay tsy atahoran'ireo dahalo intsony ho ny solombavam-bahoaka Josera Irene solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana. Tena mibahan-toerana amin'ny tsy fandriam-pahalemana halatromby. Taloha teo ny zany tamin'ny hatramin'ny famonoana olona misy fa tamin'ny fotoana nanomboka zay nanao dina ny Besaboha dia tamin'ny voalohany zany dina mbola tsy nahazo homologation nataon'ireo vahoaka reo dia tena tsisy mpangalatra, tsisy mpamono olona, tsisy zavatra criminel zany tany amin'ny faritra Sofia. Fa nohon' izy tsy nanara-dalàna dia nisy anina kely entrave zany hoe zany nisy problemana zon'olombelona le izy dia nampanarahana lalàna dia zay nazahoana homologation. Mazava ho azy fa nianalemy ny sazy ka zay fahalemeny sazy zay nampirongatra indray mandeha tsy atahorany dahalo manko zany, tsy atahorany dahalo. Zay no mahatonga ny dina lasa nalemy. Iny fahalemeny dina iny no nararotiny tsy mataotody. Zay zany zava-misy.
manampitrotraka izany ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity ny ben'ny tanàna ho an-toerana ity farany izay voalaza ho maka vola sy manararoatra manangona ny ombon'ireo tantsara ny fanazavana. Ny fanjakana zany efa miraviravy tanana. Misy ka toroko anareo nisy fotoanana ny gendarme tao analalava niaraka amin'ny ben'ny tanàna tsy fantatro miafinafina amin'ny filoham-pirenena izy amin'izay tsy voahenjika angamba tsy fantatro fa nanangona ombon'olona hatrany any amin'ny 500 natao hoe omby tsy madio hono no contrôle oui tsy manino de tonga teo le omby tonga amin'izay le tompon'omby nitondra bokon'omby anay ireo satria any moa ahoana moa zany atao anaty vala zany omby 500 mahery de tonga tao samy mitondra bokon'omby hoe ty ny bokon'omby koa ameo ny ombiko ty fa fourrière ozy zareo fa mandoa misy mandoa any amin'ny 1 million mahery ene de ny tena loza de tsy izy ireo rehetra reo niverina amin'ny tompony presque antsasany tsainina mily vilina zareo tena nitaraina tamiko zareo niresako ben'ny tanàna fa tsy te halala satria miaraka amin'ny flora Juillet hono izy zay ny prétexte ny zareo satria miaraka amin'ny flora Juillet dia manao tsy mety amin'ny vahoaka miaraka amin'ny flora Juillet miaraka amin'ny ministre Soflira voaharo zay zany eritreretiny zareo fa eto raha ny tokony ho izy de tsisy olona amboniny lalàna. Miantso ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny hanokatra fanaderiana lalina mikasika ny halatrombo miseho sy ny fanangonana ny ombon'ireo tantsara tao ny ben'ny tanàna sy mpitandro filaminana ho analalava araka izany solombavam-bahoaka ao an-toerana. Miantso ny tompona andraikitra sy mpitondra ihany koa ity farany hitady vahaolana maharitra manoloana ireo fanararaota pahefana sy tsy fandriampahalemana izay miha mahazo vahana manerana nosy amin'izao fotoana. Resaka iraisam-pirenena ny anaty amin'ny Mahamat Idriss Déby tompona andraikitra ny CEDEAO ao Niger omaly ny filoham-pirenena nigériane Mohamed Bazoum izay mbola tazomin'ireo miaramila putschista ao amin'ny lampam-panjakana nigériane amin'izao fotoana izao. Ny fampidinika ny generaly Abdourahmane Tiani ihany koa ny CEDEAO ary nanome fehi-potoana ny herinandro izao izy ireo mba miaramila putschista amin'ny famerenana amin'ny laony ny fanajana ny lalam-panorenana ao an-toerana. Ny anaty amin'ny Mahamat Idriss Déby, tompona andraikitry ny CEDEAO na ny Comité économique des États de l'Afrique de l'Ouest ao Niger omaly ny filoham-pirenena nigériane Mohamed Bazoum izay mbola tazomin'ireo miaramila ny putschiste ao amin'ny lampam-panjakana nigériane amin'izao fotoana. Voaporofo izany tamin'ny alalan'ity sary niparitaka tany anaty tambazotra an-tserasera ity. Sary voalohany nahitana ny filoham-pirenena nigériane Mohamed Bazoum taoriany nanongana ny miaramila putschiste azy tao amin'ny toerany ary koa nitazona ny reto farany azy tamin'ny lampam-panjakana ao Niger. Ny ao anaty amin'ny jeneraly nitarika ny fanonganam-panjakana ihany koa ny solotena ny CEDEAO ao Niger omaly hatrany. Nisy ny fivoriana vonjimaika niarahan'ireo firenena mivondrona ao amin'ny CEDEAO tao Niger omaly ka tapaka nandritra izany ny ampitsarana ny famatsiam-bola ny Niamey renivohitry ny firenena, ny fanakatonana ireo seranam-piaramanidina sy ireo seranam-tsambo ao an-toerana. Nanome fehi-potoana herinandro ho an'ireo miaramila putschista ihany koa ny CEDEAO ka raha tsy mivaly anatin'izany dia indray fepetra rehetra ilaina amin'ny fametrahana lamina amin'ny lalam-panorenana ireto farany. Ankilany, ny antsony amitsoana ny filoha nigériane Mohamed Bazoum ihany koa ny akamaroan'ireo filoham-pirenena nivory tao Nigeria ireo. Izay koa tompo lasy tompo vavy no entsika manakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao. Isaraka anao tana tokantrano naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Mimetraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompo lasy sy tompo vavy.
Fina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Ni Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.